fifaliana ho ahy ny mpitandrina sofin'Andriamanitra no miarahaba nareo rehetra zay manaraka ary komieny ny fandarana azo antoka fanavotana ao amin'i Kristy. Ny fahasoavan'Andriamanitra io amintsika rehetra ady mba ho tanteraka ao amintsika ny fikasany satria Andriamanitra dia fitiavana mamindra folo sy mianatra maro-po sady be famindram-po, tsy mba mandahateny mandrakariva na mitahiry fataizery mandrakizay, tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy na mamaly antsika araka ny antsika, fa tahaka ny avony lanitra amin'ny tany ny abe ny famindram-pony amin'izay matahotra azy, ary tahaka ny alavitra ny atsanina amin'ny andrefana no alavitra ny isora ny fahotana amintsika araka ny voalaza ny Salamo 7:9 ka hatramin'ny 12. Ary satria moa ny tenin'Andriamanitra no azavaina dinina dia hivavaka itsika. Misaotra anao zay Andriamanitra fa mpamonjy anao tamin'ny lalan'i Jesosy maraina ianao koa vokatra amin'ny fanavotana izany dia ombany fahasoavanao tanteraka izay ady manatoko sy manantena fa menao saina fa indrena fa lalàna matsilo saina ty mpanomponao ity ary amepetraka ao mivavaka ao ny teny hitondra famonjena sy fahazavan-tsaina sy famarina ho an'ny maro mba hatanteraka ny tenin'i Jesosy hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampinao zany rehetra zany ka dia hoanao ny dera ho anao misaotra anao voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Nazavanintsika teto ny amin'ny hoe ny arivo-taona orin'ny arivo-taona dia zao indray tsika dia resaka hoe move foana ny lalàna na ny didy folo ny lalàna satria maro mieritreritra fa rehefa tonga tety ambony tany Jesosy dia tonga andravan'ny didy folo na ny lalàna tsisy tsony zany. Raka ny tenin'i Jesosy aloha no dinina sy arahana dia zao mivoalaza ny ao amin'ny Matteo 5. Matteo 5 ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Matteo 5 7:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe azo ataonareo ho tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho ko handrava fanatanteraka, tsy tonga handrava ny lalàna mihitsy Jesosy akory fa izy ary ankatoho zay no hoe hanatanteraka. 9:20 fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na tendrin-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Tsisy foana mihitsy zany mandra-pafoana lanitra tany, mbola tsy foana ny lanitra sy ny tany dia zao tsisy foana akory ny amin'ny lalàna. Dia hoy izy amin'ny 9:20 ary amin'izany nazovo no mamahany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy, fa nazovo no mankatoa sy mampianatra ireo dia izy no ataoko hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Eto zany Jesosy dia mampirisika mihitsy hoe hankatoa fa tsy hankatoa, ary maro ny diso fiheverana mihitsy fa Jakoba araka nyvoalaza amin'ny Jakoba 2 dia nanoratra toy izao zavatra lehibe mihitsy zany ny ahafantarantsika ny tena soratra masina hoe ahoana marina ny tenin'Andriamanitra raha ny amin'ny lalàna. Zao ary ny voalaza Jakoba 2 manandiny 10 sy 11 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jakoba 2 sy 11 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa nazovy mitandra ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha dia meloko amin'izay rehetra, fa ilay nanao hoe aza mijangajanga nanao hoe koa aza mamono olona, fa raha takiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamono olona ihany dia mpandika ny lalàna ianao. Eto dia tena zava-dehibe ny fanambarana eto fa tsy azo foanina misy ny lalàna. Ary manamarina n'izany ny tenin'i Jesosy satria hoy izy ao amin'ny Matteo 4:20 manambara ny amin'ny famantarany amin'ny eviny. Zao voalaza ny ao amin'ny Matteo 4:20
Makefatra am'roapolo ny andininy fahatelo amby folo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, fa zay mahatratra amin'ny farany no hovonjena. Zay mahatratra amin'ny farany no hovonjena. Olona manao ahoana moa no mahatratra amin'ny farany. Olona manao ahoana no mahatratra amin'ny farany. Apokalipsy 7:12 ary ny andininy 12. Apokalipsy 7:12 andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Indro ny faharetan'ny olona masina. Ny olona maharitra zany dia mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Raha namaky tany amin'ny Romanina isika dia voalaza fa tsy hanamarinana na ovinona ny lalàna. Fa ny finoana ny filazantsara amin'ny famonjena no aneken'Andriamanitra antsika ho marina. Kanefa rehefa tonga zanak'Andriamanitra kosa tsika, nandray ny famonjena sy ny fiaina mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy, dia mankatoa mba tsy hanota intsony satria ny fandikana ny lalàna no atao hoe fahotana na ota. Ary raha mamaky koa ary tsika amin'ny Apokalipsy 12, mahatezitra ny devoly ny olona zay mankatoa ny lalàna. Mampatezitra azy mihitsy ary edivany. Zao voalaza amin'ny Apokalipsy 12 ny andininy 17. Apokalipsy 12 andininy 17 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny drakona ka laksa nandeha hiady amin'ny zanany sisa zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an' Jesosy. Ny vehivavy resahany eto dia ny fiangonana. Dia zao hoe dia tezitra tamin'ny fiangonana ny devoly ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa. Izy ao zanany sisa ao, le zanany sisa amin'ny fiangonana zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an' Jesosy. Mampatezitra ny devoly reo satria namoana sady maharitra ary miorina amin'ny finoana sy ny fitiavana. Satria ny antony didy araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra amin'ny Timoty 1:15 dia misy fanambarana toy zao. Timoty 1:15 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy fieritana tsara ary finoana tsy mety tsara velatsika. Araka zany teny zany fa ny antony didin'Andriamanitra ny antony Andriamanitra mampisosika ny olona hankato azy dia zao ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy fieritana tsara. Mba tanteraka fitiavana avy amin'ny fo madio sy fieritreretana tsara ary finoana tsy mety tsara velatsika. Zany tena antony didy zay. Fa tsy tangatry ny sainy io satria raha ohatra ka mandika lalàna ny olona dia manota. Ary voalazan'i Jakoba teo fa rehefa diso amin'ray loha dia meloko amin'izy rehetrarehetra. Raha ohatra ka tsy mijangajanga le olona nefa mangalatra dia mandika ny lalàna rehetra. Raha ohatra tsy mahon'olona le olona nefa mandainga dia diso amin'izy rehetrarehetra. Ary zay indrindra zany no andraisiko ny teny anankiray satria ny olona ny ankabeazan'ny kristiany dia manaiky ny ankatoa. Fa eto amin'ny didy fahefatra no matetika no lavan'ny olona. Ina moa le didy fahefatra? Raha vakitsika ny Exodosy 20. Dia zao ny voalaza ny didy fahefatra. Vakiko aminarantsio tsy izy rehetra no vakiko fa ny apahany ihany. Exodosy 20:9-10 didy fahefatra io manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mahatsiarova ny andro sabata na masina azy. Henemany no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra fa sabata ny aveandriamanitra ao ny andro fafito. Ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizilanao na ny ankizy vavinao na ny biby fiomponao na ny vahininao zay tafiditra ao mba vadinao. Fa henemana no nanaovany ave ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no nitakiny ave ny andro sabata sy namasinany azy. Ty ave Andriamanitra indao ny lanitra sy ny tany ty dia raha mamakina any amin'ny Hebreo tsika dia fantatsika ta fa Jesosy tamin'izy mbola Andriamanitra.
jesosy tam'izay manidrina nanao ny sabata nampitsahatra ary jesosy kristy io dia raha manaraka amin'ny baiboly tsika Matthieu toko 12 de nilaza toy zao amin'ny 9:9 minaran'i Jesosy fa tompony ny sabata ny zanak'olona. Zanak'olona eto tsy izy fa Jesosy, izy ny tompony. Ary raha izy ny tompony dia nankato azy koa izy mitandrina izany izy araka mvolaza ao amin'ny lioka. Betsaka milaza fa Jesosy dia tsy mba nitandrina ny sabata nefa dia zao tena nitandrina tokoa izy satria izy ny tompony. Raha izy tompony indray ve ny tsy mitandrina tsy hafahafa. Araka mvolaza ao amin'ny lioka toko 4 dia Jesosy le tompony sabata dia nitandrina izany koa araka n'izay volaza ao amin'ny lioka toko 4 andiny fenambe folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia tonga tao Nazareta zay nahalehibe azy izy ary araky ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana mamaky teny. Araka ny fanaony Jesosy dia mitandra ny sabata izy ny tompony dia araka ny fanao mitandra ny sabata izy ary ny tenin' Jesosy mihitsy araka ny voalaza amin'ny Jaona 4:12 Jaona 4:12 aminaran'i Jesosy ny hoe lazaiko aminareo mara dia mara tokoa zay mino aho ny asa ataoko nataony koa ary ho asa lehibe noho izany izy satria zaho makany amin'ny ray. Jesosy mihitsy milaza eto lazaiko aminareo marina tokoa zay mino aho ny asa ataoko nataony koa. Raha niakatra nitandra ny sabata sao dia tokony hitandra sabata le olona. Misy rehetra milaza hoe tsy izy tsony zany rehefa diso amin'ny ray aloha anao meloko amin'ny rehetrarehetra ary milaza n'izany ny ten'Andriamanitra. Voalaza misy araka ny Jaona 1 toko 2 dia nanambary Jaona le apôstôly teny Jesosy. Jaona 1 toko 2 ny 2:9 Jaona 1 toko 2 2:9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe zay milaza fa mitoetra ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy zay ny andehanany koa. Zay milaza fa mitoetra amin'ny Jesosy tsy maintsy mandeha toy zay ny andehanany koa. Mitandra sabata izy dia tokony hitandra sabata le olona. Fa tsy akory ka efa niova io, iza nilaza hoe niova. Aizao amin'ny baiboly milaza hoe niova. Ndendra ho jerentsika fa tsy niova mihitsy ny sabata raha ny baiboly no jerena. Ao amin'ny Hebreo toko 4 Hebreo toko 4 dia 9 sy ny 7 aloha vakytsika manao amin'ny anaran'i Jesosy koa satria rehefa 9 ka hatramin'ny 7 9 ka hatramin'ny 7 fa nilaza ny amin'ny andro 7 izy eo amin'ny teny anankiray koa arak'izao koa miaro fetiny mbo sabata zany ary Andriamanitra nitsahatra tamin'ny arsa ndrehetra tamin'ny andro 7 ary amin'izany koa tsy teo amin'ny fitsarako mihitsy izy. Andriamanitra mihitsy nitsahatra tamin'ny andro 7 ary io nataony hoe andro sabata. Andiny 9 sy 7 koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany ary zay nitoriny ny filazantaraty tamin'ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoana. Ao ny mbola misy hiditra amin'izany fitsarany zany sabata zany fa misy kosa ny tsy finoana dia tsy niditra. Dia ndiny 7 dia nametra andro anankiray indray izy na dia ela toy izany azy milaza ao amin'ny Davida hoe anio araky ny voalaza teo hoe anio raha iain'ny feoko ianareo aza manamafy ny fonareo. Andriamanitra mihitsy miteny hoe raha iain'ny feoko aza manamafy ny fonareo. Ary toy izantsika ny 9 ka hatramin'ny 10 dia manamarina mihitsy fa mbola tandremana zany sabata izany. Zao ary ny voalaza aminaran'i Jesosy fa raha Josoa no manome azy fitsaharana dia tsy mba ho laza andro hafa izy taorian'izany koa dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra. Raha Josoa nanome azy dia misy andro hafa miseho zany dia eto misy mazava tsara andiny 7 koa dia mbola misy sabata fitsara ho an'ny olon'Andriamanitra. Misy milaza mantsy hoe tsy izy tsony ny sabata, Jesosy ny lasa sabata.
jesosy tsy milaza mihitsy eo amin'ny baiboly hoe zao ny sabata, aiza ao amin'ny baiboly milaza an'izany fa tompony sabata ny zanak'olona. Ady nitsahatra kosa tamin'ny andro sabata araka mifanaony niditra amin'ny sinagoga isa-tsabata. Ary voalaza eto fa mbola misy sabata fitsara ho an'ny olon'Andriamanitra. Ndiny ny fahafolo, fa zay rehetra fa zay niditra tao amin'ny fitsaharany de izy koa no nitsahatra tamin'ny asany tahaka n'Andriamanitra tamin'ny asany. Zay mitsahatra tamin'ny amin'ny sabata de mitsahatra tahaka an'Andriamanitra koa. Ireo tsara fa Andriamanitra nitsahatra tamin'ny sabata de ilo koa nitsahatra. De mazava tsara ndiny fahafolo io, fa zay niditra tao amin'ny fitsaharana de izy koa no nitsahatra tamin'ny asany tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy. Satria Andriamanitra misy no teny hoe matsiovana ny sabata na masazy. Andriamanitra nitsahatra de mba nitsahatra koa le olona. Andininy faraka amby folo, ko aoka isika hazotihitra am'izany fitsarana izany. Amporosian'Andriamanitra misy zany ny olona hazotihitra amin'izany andro sabata zany, fa ndreo misy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka zany koa. Misy zany olona latsaka amin'ny tsy finoana. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra eto hoe ndindraiky amby folo amin'ny Hebreo toko efatra io, ko aoka isika hazotihitra am'izany fitsarana izany, fa ndreo isy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka zany koa. Noho ny tsy finoan'ny olona de Jesosy ndray nilazainy fa sabata. Tsy Jesosy ny sabata fa ny andro fafito no atao hoe sabata. Jesosy ny tompony io sabata io. Noho ny tsy finoan'ny olona mahatonga azy tsy mitsahatra amin'ny andro sabata. Jereo nge le ary amin'ny Hebreo toko efatra ary ny andininy fahaeniny milaza an'izany misy amin'ny anaran'i Jesosy, koa satria mbola kiditra eo ihany ny sasany ary zay nitoriana ny filazantsara tamin'ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoana. Noho ny tsy finoana ny zavatra io, aiza nisy lazana fa hoe Jesosy ndray no sabata, fa izy no tompony sabata. Tsisy toko sy andeha mihitsy atao amin'ny baiboly hoe izy no sabata. Raha ny amin'ny tany vaovao sy lanitra vaovao, raha mamaky tsika ny amin'ny Isaia 9:20, Isaia 9:20, fa naminany misy Andriamanitra. Zao mivolaza ny Isaia 9:20 andiny 2 sy 3. Isaia 9:20 andiny 2 sy 3 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko no ahatro anatrehako hoy ave, de toy zany no haharetany taranako sy ny naranareo. Ary isaky ny voaloham-bolana sy isan-tsabata de ho avy ny nofo rehetra akoko anatrehako hoy ave. Mazava de mazava tsara miteny eto fa ny amin'ny tany vaovao sy lanitra vaovao tsy mitsahatra misy ny amin'ny isaky ny voaloha-ambony, zany hoe rehefa tonga zany andron'ny Paska, satria mivolana voalohany no natantay, satria zay ny amin'ny teny Hebreo dia ho avy nofo rehetrarehetra akoko anatrehana satria tamin'ny andron'ny Paska voavony Kristy. Paska antsika famonjena nyzao tontolo zao atonga antsika ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary isaky ny sabata voalaza eto, ary isaky ny voaloha-mbolana sy isan'ny sabata de ho avy nofo rehetra akoko anatrehako hoy ave. Tsy mbola miova mihitsy ny andro sabata. Andriamanitra tsy miovaova zany mihitsy, diso ny fietretany, satria zao ny ten'Andriamanitra amin'ny Isaia 70. Isaia 70. Ary de ovakitsika fa tsy miova mihitsy ny didin'Andriamanitra. Isaia 70 andiny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 70 andiny 7: maina ny ahatra, malazo ny voniny, satria atsofo ny fofonainy ave ireny. Eny ahatra tokoa ny olona. Maina ny ahatra, malazo ny voniny, fa ny ten'Andriamanitsika dia haharitra mandrakizay. Haharitra mandrakizay ny ten'Andriamanitra. Ary ny sabata dia voalaza fa famantarana alaka ny voalaza ao amin'ny ten'Andriamanitra, famantarana ho an'ny olona mino fa Andriamanitra no manamasa. Exodosy toko fa 2:30.
zao voalaza amin'ny exodosy toko faraky amin'ny telopolo ny anaran'i jesosy. Exodosy raiky amin'ny telopolo anindininy telo amby folo sy efatra amby folo manao amin'ny anaran'i jesosy. De milaza zany kisiely anareo hoe ny sabatako ny tandrema fa famantarana ho amiko sy ho aminareo hatramin'ny taranako fahalamandimby zany, mbo fantatrareo fa izaho no Iave zay manamasina nareo. Famantarana io zany fa hoe Andriamanitra ny manamasina. Izy ty Andriamanitra amin'ny hoe manamasina zany famarinana ny teninao famarinana, Jesosy le famarinana manamasina. De ndiny efatra amby folo koa da tandremo ny sabata fa masina aminareo zany zay tsy manamasina azy de atao maty tokoa, fa izay reketra manao raharaha amin'izany dia fongorona tso amin'ny fireneny. Etsika de mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa sabata de famantarana amin'ny olona zay miny fa Andriamanitra no manamasina azy. Zava-dehibe io famantarana io, ary io zao voalazany amin'ny Ezekela toko faharoapolo zao voalaza ndininy raky amby folo sy amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ezekela roapolo ndiny raky amby folo amby folo. De nomeko azy ny didiko ary nampifantariko azy ny fitsipiko zay mahavelona ny olona manaraka zany. Andiny amby folo. Ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mbo ho fantana fa zaho ny Iave no manamasina azy. Nomen'Andriamanitra ny didy rehetra, didy fitsipika ozy efa tafiditra ao anatin'izany zany sabata fa navahan'Andriamanitra manokana mihitsy ny sabata. Zay onge ndindraky amby folo hoe de nomeko azy ny didiko ary nafantariko azy mitsipika efa ao anatin'izany zany sabata zay mahavelona ny olona manaraka zany. Nefa navaha manokana sabata andindra amby folo manao hoe ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mbo ho fantany fa zaho Iave no manamasina azy. Jesosy ary le tompon'ny sabata nitandrina, ary raha nitandrina izy de nilaza mihitsy izy nilaza hoe zay mino ny asa ataoko nataony koa, ary mitandrina sabata izy. De mibaiboly de milaza hoe zay milaza fa mitoetra ho aminy tsy maintsy mandeha toy zay nandehanany koa. Zay milaza fa mitoetra amin'ny Jesosy zany tsy maintsy mandeha toy zay nandehanany koa, akoatra ny miantony eo amin'ny hazo fijaliana. Zava-dehibe mihitsy nge ny fankatoavany. Andriamanitra tsy miova omaly mandrakizay, Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay. De magaga nefa fa lazainy ino fa miova ndray Jesosy. Izy le nitandra ndray lasa tsy mitandrina koa. Tsy marina zany. Jesosy tsy ho sabata mihitsy izy. Aiza ao amin'ny baiboly misy toko sy andininy hoe Jesosy ny sabata fa Jesosy ny tompony sabata ary izy ny mpanefa azy. Lazaiko aminareo mara de mady koa Jesosy zay mino ny asa ataoko nataony koa, ary asa lehibe mihoatra noho zany ary izy. Ry havana, nahoana Jesosy no miantotra teo amin'ny fijaliana no ny fahotana zao tolo zao. Ary ino natao fahotana? Fandikana ny lalàna, tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra. De hoy ny baiboly hanota vaitsika satria tsy amban'ny lalàna fa amban'ny fahasoavana. Tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina toko fa efatra amby folo zany. Tsara vakitsika angamba zay teny zay. Romanina toko fa enina, Romanina toko fa enina andiny efatra amby folo sy ny dimy amby folo misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa niota tsy hanan-kery aminareo fa tsy amban'ny lalàna fa amban'ny fahasoavana. Io tenin'io zany de mahatonga ny olona ilazy hoe tsy ilaina intsony zany fankatao ohatra tsy amban'ny lalàna fa amban'ny fahasoavana. Nefa nandiny dimy amby folo manazava, ahoana ary? Hanota va tsika zany hoe andika lalàna va isika satria tsy amban'ny lalàna fa amban'ny fahasoavana? Sanatria zany. Tsy azo atao mihitsy zany mandika ny lalàna. Hanota va tsika andika lalàna va tsika satria tsy amban'ny lalàna fa amban'ny fahasoavana? Sanatria zany. Zay raika lasa manombo an Jesosy amin'ny fijaliana fandrony ndray. Raha ohatra ka mbola hanao ratsy ka andika lalàna, tenen'ny Andriamanitra ny Hebreo hoe hanota fandrony an Jesosy amin'ny fijaliana ve? Mazava tsara ny ten'Andriamanitra. Anjarantsika tsiray avy no mandinika an'izany. Avoalaza fa any amin'ny tany vaovao sy lanitra vaovao de mbola misy sabata fitsarany ary mazava tsara. Amaranako azy niverenantsika ny Hebreo toko faha-efatra. Vakitsika fa ny teny andininy folo sy ndraiky ny folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy zay niditra tao amin'ny fitsaharany, fitsaran'Andriamanitra zany, de izy koa no nitsahatra tahaka an'Andriamanitra. Zao tsara eto, izy koa
fa izay nitra tao amin'ny fitsarany de izy koa no nitsahatra tamin'ny asany tahaka an'andriamanitra tamin'ny azy indrindraky ambifolo ko noho zany ko aoka isika hazoty hiditra am'zany fitsarandra sy zany azoty hitandra zany sabaty zany fandrao isy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka zany ko besaka ny olona latsaka amin'ny tsy finoana de lasa tsy mindrara kanefa rehefa diso am'ray loha de lasa diso am'rehetrarehetra fa savan'andriamanitra amitsika rehetra de mba ho tanteraka amitsika fa tsy jesosy mihitsy no atao hoe sabata fa tompony sabata izy toko sy andina am baiboly zany ary mbola mampirisika ny olona andriamanitra hoe indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandra ny didin'andriamanitra tsy mifonan jesosy ary jesosy mitandra ny sabata izy araka mifanaony nitreto tao amy synagoga amin'ny andro sabata dony ny baiboly hoe zay milaza fa mitoetra ao aminy tsy maintsy mandeha toy zay nindehanany ko fa savan'andriamanitra amitsika rehetra de mba ho tanteraka amitsika ny fikasany ary mba voninahitr'andriamanitra fa nandrisiatsika zany havatra zany ka tsy mba ho anisan'ny olona zay hanohitry andriamanitra nandika ny lalandriamanitsika fa nisan'zay olona hankatokosa amin'ny alalan'i jesosy zay tompony fonony sy mpanefa azy ivavaka atsika sotranao zay andriamanitra mifamindramponao sotra ny fahasoavanao fa mifiadanao tanteraka aminay tsiray avy ary ny fananao masina de ataonao may mankato zay araka ny teninao hoe omeko foavao sy fanavavao nareo aesoloko anareo fovato ameko fonofonareo ary ampitoeriko anatireo mifanahiko mba izanreo mitandra ny didiko sy mitsiko sy anaraka azy de misotranao fahatanteran'zany araka zany teninao zany mba hoanao ny dera saotrambonahitra amin'ny fiainanay amin'ny alalan'i jesosy de tompo zay niteny hoe zay mino any asa ataoko nataony koa eny aminaran'i jesosy tompo avy nazareta nomboko zavako zany sotr'andriamanitra amen alleloia de manaovanao mahafinaritra indray tompoko fa savan'andriamanitra amitsika rehetra de mba ho tanteraka amitsika fikasandriamanitra de ny atonga antsika hanana fiaina mandrak'izay amin'ny lalan'i jesosy tonga zanak'andriamanitra ka hitsena azy eny am'raonlanitra fifantombotra ny andro